ny fanontaniana mipetraka aloha ary zay le antony tondrantsika le adevitra teo hoe mbola misy lalampanorenana veto de fa nitenentsika teo mivaliny raha misy de tokony arahana tsy misy zany matosahany mpitondra mandika azy mbola misy vahoaka tokony atahorana veto raha matahotra vahoaka de mba faravaratsy misy zavatra ihany kajikajina rehefa mitondra tsy misy mato sa manao an'izao fihetsika vavy zao le mpitondra saika mbola iteny raha mbola misy Andriamanitra ve ty lefa tenentsika teo hoe kle Andriamanitra nanaovana fienianana raha tsy atahorana intsony ka raha ohatra ka vakina le zava-misy eto Madagasikara de tsotra fa nitenentsika teo narina ny mitabanjorodira lalampanorenana ala tsiny miteneny zany narina ny mitabanjorodira dikan'izay zany a tahakany hoe tsy misy fitsipika tsy misy lalàna itsony zany ahafahana mandamina ny fihetsiky ny mpitondra ny fihetsiky ny samy androm-panjakana samy manao zay tiany ka tao anatin'izay 3 andro zay tompoko de zao ny fisehoan-javatra manamarina an'izay hoe narina ny mitabanjorodira lalampanorenana aty amin'ny côté ny filoham-pirenena aty amin'ny côté ny filoham-pirenena aloha de niariary be le hoe namoaka décret ianao nefa le lettre de démission le olona tsy mbola tonga tany aminao izay le natonga atsika anteny hoe taratasy inona zany no nengiana namoroporona taratasy ve de izay le hoe manao osika raha ohatra ka izay de faux usage de faux satria hoe voaray ny filoham-pirenena ny taratasy fametraha-pialana nefa le premier ministre ny teny hoe mbola tsy nametraka taratasy fametraha-pialana tena raharaha fa raharan'inona zany samy olona matrehetreto amin'ny firenena na le filohana le premier ministre izany mandainga amindreo hatram'izao itsika tsy mbola mahita valiny am'izany faro eritreretinareo nge zany zavatra any le premier ministre ny Zoma Ariva nilazany hoe mbola tsy nametra-pialana fa ny solombavam-bahoaka efa mamoaka anarana 400 zay fanontaniana goavana mipetraka ny lehibe ana vondrona parlementaire ve ampy tonga dia misolo tenany ze député rehetrrehetra ao arinany ao ka ze olona ny soratan'iny de ekeny le député na eto le député na tsy eto fihetsika iny ny tia natao Jean-Marc Sarakoto mamonjy namono asina ny anteneram-pirenena misy lalampanorenana tompoko mandamina ny fifandraisan'ny filoham-pirenena sy ny député taratasy no ifandraisan'ny filoham-pirenena sy ny député zay le antony le hoe séparation de pouvoir fisaraha fahefana satria ny anteneram-pirenena dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka olona tokony mifampiambony reo donc tsy afaka miona ny anaty lapa fa inona ny nataon'le ny filohan'ny anteneram-pirenena mihitsy no nanolotra n'ilay listra tamin'ny filoham-pirenena anefa ny filohan'ny anteneram-pirenena tsy ao anaty vondrona parlementaire amin'ny président ny assemblée nationale lazy
manginy fotsiny fimenomeny député hoe zahay tsy nafantatra kory hoe efa nanolotra anarana. Manginy fotsiny hoe alahady le député ny tonga teny avoloha fa alatsinainy ny sasany vao mandray SMS hoe mekara tia Tananarivo. Iza zany nanao soni. Manginy fotsiny ny hoe fangamo anarana 400 no atambatra hoe reto vondrona parlementaire ray roa telo efatra 14 anarany reo. Tsy izany a. Fa tsy tahotra tsy enatra Jean-Marc Sarakoto-Mamonjy any amin'ilay une amin'ny gazety tamin'ny farany herinandro any hoe on a respecté l'article 54. Tsy tahotra tsy enatra. Jerezany fandikanja zavatra hafahafa. Zay le ataoko hoe mbola misy lalampandroeniny ve sa tsy misy. Andao indray ato amin'ny prime ministre. Ato amin'ny prime ministre. Iny moa dia efa niteneniko hoe inona ary ty généraly hafahafa. Mialatsiny monsieur le premier ministre. Généraly hafahafa ty. Tsy mbola nametra-pialana zany ary za tsy hiala. Lalampandroenana nametraka eto, lalampandroenana manala eto. Nalan'ny olona amin'izay zany ianao hoe efa nametraka fialana hono ianao. Tena nivakina ny décret. Dia mba lasa zany ny antso-mpanao gazety le prime ministre neritreritra le mpanao gazety hoe tena ho combat ty raharaha ty fa mikitikitika ny an'ny généraly. Nyaingy aloha. Alao aloha fantatrareo fa tena koa tsy mbola nametra-pialana. Tetereo amin'izay ny toyany. Fa hametra-pialana. Ornely. Amin'ny fotoana mamety azy. No ny tombotsoa ambony ny firenena. Noho izany dia reo le toy an'le combativité an'le généraly. Noho izany dia mbola mipetraka ihany zany le hoe anina kely nera-jonary mampianina eo ambany. Noho izany dia mirary soa ny filoham-pirenena mba hampandroso anty Madagasikara. Way. Dia inona ny farany mivoaka amin'izay le taratasy hoe nametra-pialana ny prime ministre daty ny 10 aprily. Dia ahoana zany? Zany hoe na le général Ravelonarivo ary zany efa lasa niditra tsy amin'ny combat ry manohana n'ilay bourde ataon'le présidence. Zay ny ataontsika hoe complice, akanosana, fahalemena. Mba neritreretina hoe tena farafahakeliny a mba misy zavatra ahetsika ty prime ministre ty ngamba amin'ity dossier Singapour hoe amin'ity dossier Claudine raha zay mamonjy amin'ity zao matoa izy io tena ohatry nitsangana anao combat. Indrindrandrindra izy dia nanosika fa le lalàna entina miady amin'ny bois de rose bloqué n'Ambotsoroatra, bloqué ny Avoloha. Tsy avoakany, tsy ampiariny satria mety misy zavatra mampatahotra ve. Dia netreretina fa tena anana combativité le prime ministre eo anatrehany zany dossier samy hafa zany. Fa inona ny nataony? Mametra-pialana aho 10 aprily le daty. Fa izy io dia efa afaka miatra tamin'ny 9 aprily. Tena ninona ho azy zany le prime ministre raha tonga teniteny fotsiny zany tamin'ny zomany io hoe efa nametra-pialana fa alefako amin'ny lahady ny taratasy farafaratsiny. Lettre de démission anao daté du 10 avril. Fa ao anatiny ao anao miteny hoe efa miatra io. Nanomboka tamin'ny 8. Taiza teto ambonin'ny tany misy zavatra ohatr'izany ry Noely. Taiza teto ambonin'ny tany. Ny objet
démission ery 10 avril ao anatiny ao anao miteny hoe efa miprendre effet io tamin'ny 8 hafahafa le prime ministre koa de lasa fitaovana zany zay zavatra zay hoe hitanareo fa nametra-pialana izy de zay ty le resaka lobinina any amin'ny réseaux sociaux sy karazany ty hoe tanareo fa de mamono tena hatramin'le prime ministre lasa voalohany aloha le tanjaka ao sy le herinao le voninahitra ao le galonanao zay le resaka général nitenenitsika tary atsikasy ny général amy tany un chef d'état civil mavita mampandoalika mavita manaborotsaka ny valeuran'le galona satria lasa misubira zany zao le prime ministre lasa ohatrany hoe any aminy le tanareo fa ny démissionne izy nefa de mazava tsara 10 avril zany tsy ho ity raha 10 avril ny datin'le taratasy ka ao anatiny ao anao vao miteny hoe miprendre effet zany tamin'ny 8 avril taratasy inona zany le namoana le décret tsy mamahaolana zany hoe tamin'ny vanim-potoana namakina n'lay décret voalaza fa nametra-pialana ny prime ministre mbola tsy teo zany le taratasy fa ity vo datiny 10 avril ty hanika tampotampoka teo de mahita donina anankiray vaovao ndray hoe ny secrétaire général ny gouvernement de nilaza fa nisy an'izany conseil des ministres zany a de tao anatin'io conseil des ministres io no efa nambara fa mametra-pialana ny prime ministre ka izany taratasy zany no nampiasainy ny SGB rehefa namaky le décret izy tamin'ny zoma de asa raha azotsika zany zavatra anodikodina n'le mpitondra ny lohantsika menakavy zany de raha izany no izy de démissionnaire ihany zany avant terme le Ravelonarivo fa mametra-panontaniana isika izy tenany zay tokony hoe izy ny manoratra an'le taratasy ka izy ny manao soni no laza samina enony zany ny tsika rehetrarehetra no laza fa tsy mbola nanao izy tamin'io zoma io ty tsika ambara zany na winina na zavana ny tiraraha ty manana fahadisoana goavana fiadidinany repoblika ary rehefa zao lalany zao nataon'le prime ministre Jean Ravelonarivo de manao fahadisoana goavana koa izy zay le ataotsika hoe anatina 3 andro fotsiny sakorokoroka be fa ninninona ilazantsika azy aloha misy antony misy zavatra ao ambadiky ny hoe zoma tompoko de lahady de vosolo zany hoe tsy akatory mihitsy zany io weekend sy niny tena problema zany indrindra moa teo am'le famoahana n'le prime ministre mosolo ny Jean Ravelonarivo eto a zany de mba miteny eto a de mba miteny zay ny ataoko hoe indraindray ohatra mitady amaly am'izay a am'le fanontaniany Lazare Zafiarson hoe ny adala ve ny mahazo fitondrana zany fitondrana malasa adala